Falomerabantsika tsirairay avy indray amin'ity alatsinainy fa 7 volana oktobra ity faly ihany koa izay mizara ny ten'Andriamanitra aminao amin'izao maraina izao miaraba anao ihany koa ary mirary soanao hatrany any mba hitombo fitahiana sy hitombo fitiavana amin'Andriamanitra. Aloha anderatsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Ianay tsara indrisy ny danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra saotra anao izay indrindra izay raha eo noho ny amin'ny tombonandro eo menao anay. Misaotra ihany koa fa raha tsy eo ianao dia tsy ho nisy zavatra azonay ho nantenaina. Kanefa raha eto ianao ankehitriny dia irinay tokoa raha ho fenoana fanantenana ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mandresy toy ny nandresen'i Kristy. Nalaina amin'ny Hebreo 4:1-5 manao hoe efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanota. Amen. Tamin'ny vidiny tsy hita fetra ny aretany ny fijaliana izay zava-miafina ho an'ny anjely sy ny olona na nanekeny Kristy ho tonga olombelona. Nafeno ny maha-Andriamanitra azy, ny laozany voninahiny ary teraka tao Betlehema izy. Ny ainany tao amin'ny nofo ny lalàn'Andriamanitra mba azahoany manameloka ny ota ao amin'ny nofo. Mba azahoany ihany koa manambara amin'ireo anjeliny lanitra fa ny lalàn'Andriamanitra dia natao hitondra fiainana. Natao ihany koa hitondra fahasambarana sy fiadanana ary zava-tsy ho mandrakizay ho an'izay mankatoa azy. Izany no zava-miafin'ny fahamasinana dia ny nitafian'ilay mitovy amin'Andriamanitra ny maha-olombelona ka namohizany voninahiny sy ny toerana mahabanabaka azy any an-danitra ary nidinany miandalana ho amin'ny fahafahambaraka sy ny fihetrena ary ny fihetrena hatrany ihany koa. Nijoro teo anatrehan'ny fitsarana izy kanefa tsy nanota sady tsy nanantsiana. Ny fotom-pitorana teo anatrehan'ny firenena izay nafahany tamin'ny fanandevozana izy. Nolavina sy nomelohina ilay tompon'ny voninahitra. Eny tena nororana azy. Hoe Pilato manao hoe tsy hitako izay elony na dia kely akory aza. Kanefa mba azahoany sitraka tamin'ny Jiosy dia nasain'ny kapohana izy. Mangana ny vohitra avy eo niara-ny fahafatesana mahatsiravana teo amin'ny hazo fijaliana. Nentina toy ny zanak'ondry ho finoana ilay mpanjakan'ny lanitra. Nanampitsotraka ny fahorian'ilay zanak'Andriamanitra ny faneratsirany vahoaka izay toa tsy manana fon'olombelona intsony. Kanefa toy ny zanak'ondry moana eo anatrehan'ny mpanety azy dia tsy ny lohabavy izy. Natoly ny ainy azahoany izao tontolo izao fiainana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Raha toa ka tsy nety lafo Kristy dia tsy ho nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka ny olombelona. Nanana safidy malalaka izy, nozaha toetra tahaka ny Adama sy ny olombelona rehetra izy. Tsy fakapanahy intsony ny fakapanahy raha toa ka tsy misy fahafahana hilefitra amin'ny fakapanahy. Tonga ny fakapanahy azo resy izany na dia mitaona mafy ny olona anao ny tsy mety aza. Rehefa fantatry ny olona fa azo ny toerana ampinoany izany eo am-pamikirana mafy amin'ny herin'Andriamanitra satria Kristy nitondra fandresena ho antsika dia ireo rehetra izay mino sy manaraty an'i Kristy dia hitondra fandresena ihany koa. Amen. Ianay tsara indrizin-danitro mbola misaotra anao izay noho ny amin'izany fitiavanao izany. Nanaiky ianao hidina eto amin'ity tontolo feno ota ity hitafy ity nofo mety loha ity ary nandalo ny nandehanan'ny olombelona rehetra ihany koa. Kanefa kosa dia noresenao ny zavatra rehetra entinao hanamarinana ihany koa fa marina sy mahitsy ny lalàn'Andriamanitra. Ampianaro izahay hanaraka ny lalanao ary ihany koa mba hahatsiaro ihany koa fa eo anilanay manjakariva ianao ary efa nisolo vonanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Salama tu isa
Alleluia.